fiaramiasan'ny Association Espoir France sy ny fikambanana fanantenana eto Tolanaro dia efa misy izao fanaovana hetsika fanondroana kopia faobe izao. Nivelatra nefa ny fiaraha-miombonantoka teo amin'ny fikambanana Association La Voix de l'Enfant any Frantsa sy Fondation NGA ka nahafahana nanolotra jiro enti-tanana mandeha amin'ny masoandro ho an'ireo ankizy ireo. Mitovy ny fomba fijery dia mba ahafahany ankizy miditra an-tsekoly ka tsy ho sakana ny tsy fananana sora-bahaterahana, ny jiro kosa dia mba ahafahany izy ireo manohy ny fianarany any an-tokantrano na dia amin'ny alina aza. Efa ela tokoa nanaovana ny kopia ary efa niarahantsika niasa hatramin'izay fa tamin'ity andray misoraka ity dia nisy fiovany kely ny asa zany hoe nanao kopia mba ho an'ny zaza tsy manana kopia rehetra dia nitanitsika moa ary nitaniky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia ny atate azahoan'ny zaza rehetra kopia mba ahafana mampiditra ny ankizy any am-pianarana. Dia tamin'ity indray mitoraka ity zany dia fanampiana ho an'ireo ankizy izay tonga any am-pianarana ka tsisy jiro ny ao an-trano. Dia nisy fanomezana avy amin'ny Fondation NG sy La Voix de l'Enfant ary tamin'ny Association Espoir France izay natolotra antsika teto Fort-Dauphin voalohany indrindra dia tany Matalaky moa ny voalohany nanomboantsika nanao ny asa mba ahafahan'ireo ankizy nahazo kopia efa any am-pianarana ka manao ny devoirany ao an-trano amin'ny ariva. Nitondra fisaorana sy fakasitrahana ny chef fokontany avao Tsialana Andriamatoa Soja sy ny mpianatra izay samy mpahazo tombotsoa. Ny nanao fanaovana fanomezana kopia maimaimpoana ary afapo zahay fokontany ao amin'ny Tsialana nanaovana nanomezana ny kopia izay avy amin'ny NG fikambanana fanantenana NG La Voix des Enfants. Noho zany dia manome fisaorana be dia be andreo zahay mba hiangavianay sy hijanona zany ny asa fa tena velombolo ary afapo izahay. Dantinambarany kopiako tamin'ny 2015 nisatsa any Fondation NG La Voix de l'Enfant sy Association Espoir France nanome anay ireto lampy solaire ireto. Izay rehetra nandray anjara fitenenana dia samy nanentana ny ikojakojana tsara ny kopia sy ny jiro izay natolotra tao amin'ny commune ambanivohitry Mahadalaky.